Manahoana ianareo za manontany salama misaotra. Tonga soa eto amin'ny vidéontsika androany izay mikasika ny zavatra tena manan-danja ary hitanareo za miresaka aminareo dia tena falifaly aho. Falifaly sy miramirana androany satria ilaina be ty zavatra resahako androany ty. Inona indray zany ny zavatra resahanao androany riketsa? Tiako ny ampafantatra andry fa mila mianatra mitsindry, mila mianatra miteny hoe tsia, no na non. Zay ny zavatra tiako ampianarina andry androany. Ka alohan'izay dia manana zavatra maromaro eto amiko eto. Za dia miezaka mitondra évidence eto aminareo isan'andro. Tsy tiako tsony resaka, tsy tiako tsony nareo minimino foana, tsy tiako tsony nareo minimino foana ka nitondrasako zavatra ilainareo amin'ny fiainanareo. Ka raha vao zao ndry vao manaraka ny pejiko, ketsany anarako. Isan'andro dia tonga eto aminareo milaza ny tsiambaratelon'ny fiainana araka ny fahazahoako azy ka. Arao ny pejiko, tiavo ny pejiko, zareo ny pejiko fa ilain'ny hafa koa ny mahita an'ity pejiko ty fa nareo aza raha tsy fanahy. Za mizara aminareo amin'ny fofony fitiavana, nareo tsy afaka mizara amin'ny namanareo. Ka zareo ny pejy. Zay no ela fa alefako ny resaka. Ka izao. Ny fiainantsika zanak'olombelona dia anisan'ny zavatra iritsika sy iritsika ny hofaly, hosambatra, hofaly, miramirana, contente. Zay zany ny anisany tanjony ny zanak'olombelona, za anisany. Fa maninona moa io tanjona te hofalifaly sy te hosambatra io tsy mety azontsika mihitsy. Satria mora be zany. Satria tsy fantatritsika inona marina ny zavatra tiatsika, inona marina ny zavatra ilaitsika, inona marina ny zavatra mahasambatra atsika. Tsy haitsika kifa aza miengetsana, tsy haitsika. Ka alohany anazavaiko aminareo ohatra ny ahoana ny afantaranareo azy dia misy zavatra kely vitsivitsy eto an-tanako eto. Ny zanak'iketsa moa zao dia T1 zanak'iketsa. Hitanareo tsara io T1 ki izy, T1 zanak'iketsa. Ary ny any ampianaran'ny zanak'iketsa dia ny zavatra ampianarina voalohany aty aminay, aty amin'ny tany mandroso dia mandroso, manana ny fahalalany, manana ny maizy azy. Ny zavatra ampianarina voalohany amin'izany kilasy T1 zany, T1. Vao vita ny garabola zany dia miditra T1. Ny zavatra ampianarina voalohany tompoko dia zao, inona ny mety, inona ny tsy mety, inona ny mahasambatra anao, inona tsy mahasambatra anao. Jereo tsara fa tsy zao dia miezaka ny tsy tantara vala maty aminareo fa mila nareo zao mianatra zany hoe évidence zany hoe mety ve zany zavatra lazain'ilay olo zany sa resaka. Mila ianaranareo zany zao. Ka reo, inona daholo zany ny zavatra tsy mety rehefa ao an-dakilasy. Tsy afaka mandeha manao disco eny ambony latabatra kindria, tsy mety zany. Fa inona ny afaka ataondry? Manontany ary manangatanana raha ohatra ka misy zavatra tsy azondry na amin'ny namandry na amin'ny mpampianatra ndry azonareo ve zay hatreto. Ilaina be zany ny mahafantatra hoe mety sy tsy mety, tiako sy tsy tiako, eny sy tsia. Zay zany aloha ny anaran'ny garabola aty aminay voalohany. Zay mbola tsy mianatra manao zavatra hafa izy fa zay aloha ny anarany. Mety ve ny misitona ny patalohany namanao raha ohatra ka any amin'ny WC nareo? Tsy mety zany. Mety ve ny manidy varavarana nefa ny namanao koa te hiditra? Tsy mety zany. Zay. Misy zany ny mety sy tsy mety, misy ny zavatra ilaina sy ilaina dia avy amin'izay ny afantaranao izany oui, izany non. Koa, manaraka izany dia reto ihany koa ny zavatra ampianarina any amin'ireny fianaran'le kely bilitsika kely, ipanga kely koa zao mbola voa 2 taona sy tapany 3 taona izao ary reto ny zavatra ampianarina azy any. Reto mbola tsy mahay miteny izy fa ampianarina en sens de logique an-javatra izy eto. Maninona ny atao voalohany? Lavaka. Lavana aloha ny tany dia rehefa lavana aloha ny tany dia rehefa lavana ny tany, zay vao ampidirina ny voninkazo, vao rehefa ampidirina ny voninkazo, zay vao tapenana ny tany dia maniry voninkazo io, misy voninkazo rehefa ratry zay. Azonareo ve zo ratreto? Raha tsy azonareo dia tsy azonareo mihitsy. Ka ny olantsika dia tsy zay ny zavatra nampianarina antsika tany amin'ny fahazazana ka mifangaro votaka, misaviritaka ny eny sy tsia ary misaviritaka ihany koa ny fahafantarantsika ny tenantsika rehefa lehibe.
Zany miantsona hoe régression mbola resahako amin'ny manaraka fa sao dia nareo aloha burnout fa zay aloha lazaiko. Ka za koa manana ny boky antsona hoe Lala Sinoura azafady aty fa ketsa dia hoe Lala Sinoura ny ananany ketsa. Ty ny boky novakiany reniko ana tamin'izaho mbola kely ary tsy nanana ty boky ty fa nindramanay tary amin'ny mamany Lita. Ie, ty boky ty zany boky Lala Sinoura. Nampianarina anay tamin'ny mbola kely na nilazainy Lala Sinoura. I lolo ny zavatra ohatran'izao zany nampianarina antsika io ilala lolo io lolo io azonareo ve aloha hatreto dikan'izany zany eto ny zavatra tiako ampianarina anareo dia mila fantaritsika mila mampianatra ny zanakitsika tsika dia mbola kely hoe mila mahay miteny tsy izy amin'ny fiainany tsia non ary rehefa mianatra miteny an'izany tsia zany izy tompoko dia tsy hamarotanao sakabeloha dia mbody lazaina hoe ny tsiany atao mivadika eny non tsy mahazo avadika eny ny tsia fa ny zanako dia manana ny hirany izay ny anarany any avy any am-pianarana fa ataoko amin'ny teny gasy. Ny tsiako dia tsia ozy izy ary tsy avadiko eny na dia forcenao ary zany dia tsy mivadika eny ny tsia. Zay zany le hira any ampianarina zany ny zaza hoe ny tsia dia tsia. Dia tonga ny fiainantsika amin'ny lehibe ohatran'izao amin'izay zany tsika zao lehibe. Inona amin'izay ny zavatra tiantsika? Inona ny zavatra tiandry? Inona ny tsiandry? Tadidio tsara fa ny teny tsia dia nisan'ny zavatra sarotra indrindra atao. Raha ohatra zao misy olona manasa ohatra tsy afaka indray miteny hoe tsia nefa ndry tsisy vola. Misy zao namandry ty andendeha ohatra tsy afaka indray miteny tsia satria indry matahotra sao dia tsy tiany, satria indry matahotra sao dia ratsy fanahy, satria indry matahotra sao dia asoron'ny fiarahamonina eo amin'ny misy anazy, satria ny tsia zany dia manatao amin'ny vadika eny lasa mitisy ny tsia satria tahotra ny ao ambadika zay. Mila hovandry izao dia zao zany fa zay koa ny anisan'ny sakana mampatonga ny fiainandry ohatra zao. Mila vadikindry zao dia zao zany ny tsia tsy azo atao metisy, ny tsia dia tsia mijanona tsia mandrakizay, tsia dia tsia tsy mivadika eny mandrakizay. Azondry veloha zany hatreto. Inona daholo ny tsiandry sao dia mba efa tsy te hiaraka amin'ireny namandry ireny intsony fa matahotra sao dia hoe tsy ao anatin'ny groupe-ny fiangetsanana. Sao dia mba efa tsy te handeha amin'ireny zavatra isan-karazany fanaonareo ireny ndry fa matahotra sao dia hoe tsy tiany, sao dia hoe ratsy fanahy. Tsy fantatro fanareo manana ny tsianareo. Ka ny tsiako dia reto. Zaho dia vehivavy miteny tsia ary mankasitraka ny tsia ary ampianariko ny tsia koa ny zanako. Zaho ny fotoanako tompoko dia avadika vola daholo na avadika faliana iarahanay mianakavy na avadika vola izay ihany ny andaniko ny fotoanako ka ny ankoatran'izay dia tsia. Raha misy olona zao miinvite anay amin'ny sabotsy ka milaza izy hoe ianao reniny ihany ny mandeha fa tsy mandeha ny zanako ao dia tsia ho tsy afaka amin'izany fa ataoko aizaky ny zanako ao. Fa nareo zao zany dia napetraka nareo tany amin'ny tany tinina tany zaza fa tsy maintsy nandeha nareo non tsia. Betsaka ny zavatra azo lazainareo tsia hita koa ny sasany milaza hoe tsy maintsy akia tsy maintsy tsisy zavatra tsy maintsy zany fa mila fantarinao hoe inona le zavatra tsy maintsy dia milaza tsia ozy ketsa hoe tsia tsy azo avadika eny ela zao izy. Ankoatr'izay nefa betsaka koa ny fanampangana voaraiko ato. Ny mpampianatra dia milaza fa tsy malala fomba hono ianareo ray aman-dreny manatra ny zanakareo sady tsy miarahaba ny tsy manao veloma. Zavatra tsy mety zany, tsy mety zany. Tsia tompoko zany mila manao miarahaba nareo fa reny ny olona manome fahalalana ny zanakareo mampianatra ny Lala Sinoura ny zanakareo. Lazay izy io arao mipejy ketsa. Ankoatr'izay na nahazo fampangana koa mikasika anareo fa nareo ny any amin'ny grande surface dia tena tsy malala fomba fa ireny mpametraka entany reny dia vingavinganareo. Izay ny lazain'izareo amin'ny grande surface. Ry mpampiampangaisany raisiko ny fampianganareo fa efa betsaka ny fiampangana azoko ato. Ty pejy ty dia pejy ampianarina, pejy ahafahako miresaka aminareo, mampianatra anareo tsy ambaratelo ny fiainana. Zay faharoa ny pejy dia tsia tsy azo atao metisy ny tsika hoe eny na hoe mety daholo zay. Tsy tiako le mety daholo zay zany tsia na eny azondry ve zany fotoana mivadika vola zay veloma.